Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa ankalazaina ny 7 ny volana martsa izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny raboka i Madagasikara. Amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia mandray anjara betsaka amin'ny ady atao amin'ny famongorana ity aretina ity izay nahazolona miisa 402 alina teto Madagasikara ny taona 2012 lasa teo. Nanao ny fanadihadiana Lovaramanantsoa sy Christian Rakotondramanga Atrany. Nahatratra 402 alina nisan'ny olona tratran'ny hitrangana raboka tamin'ny taona 2012. Nahatratra 3.700 kosa ny tahapasitranana raha toa ka manodidina 700 ireo tsy hitapopoka sy nananjanona fanasitranana. Mitondra ezaka lehibe tokoa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny fanafongarana ity aretina raboka ity. Amintsika malagasy zany dia mbola atao hoe mahamenatra ity aretina ity. Ity aretina ity nefa aretina azo sitranana tsara fa mila maharaka ny fepotona izay hitsaboana azy ny marary iray. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia miezaka manaparitaka an'ireo toby mpitsaboana ary misy ny fanafody, misy ny fomba fitiliana an'izy ireny manerana an'ireny toby mpitsaboana ireny. Ka dia betsaka ny voafana amin'izany hatramin'ireo mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fiarahamonina ra dia voentanay ary omena fiofanana mba hijery ny manodidina azy raha mikasika an'izany aretina tuberculose izany. Mitanterahan'ny tolakandro io dia tsy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka etsy Amboda ny valandresaka ho fampahafantarana ny andro iraisam-pirenena an-draboka izay ankalazaina ny 4 martsa izao. Ny fanafainganana ny fitsaboana izay atao fohy indrindra no sady mahompy ary tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalamana noho napetraka laharam-pameana.